Ny fiangonana Kristam-basia Madagasikara dia faly miara-banao indray amin'ity andron'ny alatsinainy fahasivy ny volana jona ity, ary faly manonona ny fiadanan'ny tompo ho an'ny tsirairay avy. Ny rapsodian'ny fahamarinana izay nosoratan'ny lehilahin'Andriamanitra Pasteur Krisy izay hovakiana amintsika androany dia nampitondraina ny lohateny hoe ny herin'ny protagonisma. Jerentsika ny teny soratra masina ao amin'ny Jaona toko voalohany andininy fa 2:7 ka hatramin'ny 2:7 izay mivaky toy izao ny anaran'i Jesosy. Izy no nahitany Salomona rahalany aloha ka hoy izy taminy, efa nahitany Mesia izahay izay atao hoe rahadika Kristy, dia mitondra azy ho any an'i Jesosy izy. Eo amin'ny asa fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra dia ilaina ny protagonista, ary mahita isika fa misy karazan'olona toy izany ao amin'ny Baiboly, indrindra ao amin'ny filazantsarany Jaona. Tsy mpanaradian'i Jesosy Kristy fotsiny izy ireo fa mpanohana mavitrika ny asa fanompoany. Ny fiatsika nataon'izy ireo dia mampiseho karazana asa manokana, protagonisma amin'ny lafiny rehetra. Ohatra ao amin'ny Jaona toko voalohany andininy 7 ka hatramin'ny 2:7 dia hitantsika i Andrea iray tamin'ny mpianatra Jaona mpanao batisa izay nandao ny zava-drehetra mba hanaraka an'i Jesosy. Tsy nitazona izany fanambarana vaovao izany ho azy irery Andrea fa izy aloha no nahitan'ny Simona Petera rahalany dia hoy izy taminy, efa hitanay ny Mesia, dia nitondra ny Petera ho any amin'i Jesosy izy. Ny fiatsika Andrea dia mampiseho toe-pon'ny tena protagonista, olona mampandroso sy manondrotra ny asa fanompoan'i Jesosy tamin'ny fisintonana ny hafa, hanatevin-darana ministerany sy hanatanteraka ny asany. Ny ampitso dia niantso an'i Filipo hanaraka azy Jesosy. Filipo tahaka ny Andrea ihany koa, tsy nitana ny vaovao mahafaly azy izy. Rehefa nahita ny Natanaela izy dia nanao hoe, efa hitanay ilay nosoratan'i Mosesy tao amin'ny lalàna sy nosoratan'ny mpaminany dia Jesosy zanak'i Josefa avy any Nazareta. Hitantsika izany ao amin'ny Jaona toko voalohany andininy 5:7. Nisalasala Natanaela tamin'ny voalohany ka nanontany hoe, momba misy zava-tsova any Nazareta? Tsotra nefa mahery vaika ny valitenin'i Filipo. Hoy izy tamin'ny Natanaela, andeha izaho. Hitantsika izany ao amin'ny Jaona toko voalohany andininy 5:7 ka hatramin'ny 9:7. Izany no herin'ny protagonisma. Tsy nanaraka an'i Jesosy fotsiny Andrea sy Filipo fa nazoto nitondra ny hafa ho eo aminy. Nampifandraisiny izy ireo tamin'ny ministeran'ny Mesia ireo jios sy namany sy ny olona nanana fanokana tena izay efa nino an'Andriamanitra. Toy izany koa eo amin'ny fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra amin'izao andro izao. Mila tafika lehibe ao amin'ny vahoakan'Andriamanitra dia ireo izay manolo tena sy mirehitra ary tsy mitsahatra ny fanoloran-tenany ho an'ny filazantsara. Manatanteraka ny fitoriana feno filazantsara isika amin'ity taona 2020 sy 2020 aoka ianao mpandray anjara fototra na protagonista amin'izany andraikitra izany. Midira ary amporisio koa ny hafa hanatevin-darana an'izany asa izany izay iraka lehibe ho tanterahintsika. Tsy azo lavina fa mitaky firaisan-kina ny tafika kristianina no hampisy ny fiovana eto amin'izao tontolo izao. Ny tsirairay avy dia samy manana anjara ndraikiny amin'ny fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra, indrindra fa efa tongotra ny fiverenan'ny tompo. Ndao iarahantsika manao zao vavaka izao. Ry ray malalo, misaotranao aho ho nanao ahy ho protagonista amin'ny fampandrosoana ny fanjakanao. Amin'ny alalako dia maro no entina eo amin'ny fanjakana, ary manatevin-darana ny tafika ao lehibe, manatanteraka ny fikasanao masina